Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Iondrika hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, tsy mety mangina ny fomam-pananay, fa eniky ny fifaliana tanteraka tokoa, ka te hisaotra anao, hidera sy hanome voninahitra anao, fa mbola namoanay indray ianao tamin'ny torimaso aliko ny fahafatesana vao nilalovanay. Ankehitriny izay tompo, dia mbola nomenao fahazavana lehibe, mbola afaka ihany koa mifoka rivotra madio. Makasitraka indrindra Jesosy fa toy ireny olona tsy mba nanota ireny izahay, kanefa ny teninao dia miteny hoe ny fahafatesana no tambiny ota. Izay kosa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao tompo, dia mbola nomenao tombonandro fahavelomana, ka nahatratra indray izao maraina vaovao izao, no tafianao hery tanjaka fahasalamana, mbola afaka iankohaka eo tongo masinao mba hiarahabanao, hidera sy hanome voninahitra anao. Ankehitriny izay mbola nomenao tompo-pahasoavana ihany koa, hiatrika izao fotoam-bavaka masina izao tompo, andre ihany koa ny afatrao ifampianarana avy aminao. Ko mangataka aminao zahay, mba aoka mba feno ny herin'ny fanahy masinao izay rehetra vory eto. Mba hafanay mandray tsara mpitiavana ny afatrao, mba hafanay mitahiry ary mampiatra izany keo amin'ny fiainanay, mba ho tena tafaray tanteraka aminao zay satria ny teninao tokoa ny fanilo ny dianay, ny teninao no manintso izay rehetra diso eo amin'izay rehetra ataonay. Dia mitenena za tompo malala, fa mangetaeta andre ny afatrao izay olonao rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary koa hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana androany ry havana mba ho vatsim-panahy amin'ity androandroany ity, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Amosa. Ao amin'ny bokin'ny Amosa, toko 5. Amosa toko 5, ny 14 ka hatramin'ny 17. Amosa toko 5, manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa izao no lazain'i Jehovah amin'ny taranak'Israely: tadiavo aho dia ho velona ianareo, fa aza mitady an'i Betela na mankany a Gilgala, ary aza mandroso ho an'ny Berseba fa ho baby tokoa Gilgala, ary Betela dia ho tonga tsinotsinona. Mitadiavan'i Jehovah dia ho velona ianareo, fa andrao hilatsaka toy ny afo mandevona amin'ny taranaky Josefy izy, ary Betela tsy anana izay ahafaty ny afo. Dia ianareo izay mamadika ny rary no zava-mahafaty, ary mampiongana ny fahamarinana ho amin'ny tany. Amen. Izany teny andin-tsoratra masina vao avy novakitsika izany ry havana dia manambara ny afatry ny tompo nentiny Amosa, satria mafy loatra tokoa mantsy ireo zanak'Israely. Maro tokoa izy ireo no tsy mba nety nihaino ny sitrapon'Andriamanitra izany. Maro tokoa ireo zanak'Israely no nanampitsofina, tena nanao tsinotsinona n'Andriamanitra, nanao tsinotsinona ny baikon'Andriamanitra ihany koa. Eo amin'ny 12 aza amin'io Amosa toko 5 io, dia ny tena noharin'Andriamanitra tamin'ny vehivavy Virjiny lavo mihitsy ny zanak'Israely, ka dia tsy nahatsangana intsony. Nianjera tamin'ny tany izy, ka tsy nisy nanangana ihany koa. Nitalao mafy tamin'Andriamanitra Amosa ry havana, ka mbola nampitondra hafatra azy ihany ho an'ireo zanak'Israely hoe: tadiavo Andriamanitra dia ho velona ianareo. Isika rehetra ihany koa ry havana mandalo fotoam-pahasarotana tokoa ankehitriny. Rariny sitsiny tokoa isika raha mba tsy hitsahatra hitady an'Andriamanitra mba ho velona, satria izy irery ihany no afaka hamonjy atsika, izy irery ihany no afaka hanafaka atsika amin'izao fahasarotana izao. Hatry ny fony taloha tokoa mantsy, ka mandraka ankehitriny ry havana dia tsy mitsahatra mihitsy ny tompo manafatra antsika foana hoe: tadiavo aho dia ho velona ianareo. Ao amin'ny Matio toko 9, ny 17, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe:
Fakatsao alohan'ny fanjakako sy ny fahamarinako dia nampy ianareo izany rehetra izany. Mety hiteny angamby isika riavana hoe dia ahoana nefa no atao raha toa ka hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana? Midiro amin'ny efitranonao mangina ianao, akatony ny varavarana rehefa miandry ianao ao Jesosy. Mivavaha aminy, mibeba, mifona, mibaboa elika eo anatrehan'i Jesosy. Enta ao daholo ny fahotanao rehetra. Dia mangataha famindram-po, mangataha famelan-keloka aminy. Miresaha aminy amin'ny fo madio ry havana. Miresaha aminy amin'ny fahamarinana ihany koa. Voary eo anatrehany avokoa ny zavatra rehetra mampahory ianao. Tanisao eo avokoa ny zefatry ny fonao rehetra. Zavatra lehibe indrindra dia zao, maka fotsiny fotoana mangina, milamina tsara, dia tsy maintsy ho tonga ao ny fanahy mason'Andriamanitra. Hiteny aminao, hanolotsainanao, handamina sy hanavao ny zavatra rehetra. Ny tena tsara aza ry havana dia tsy tokony hoe amin'ny fotoan-tsarotra ihany sika no hivavaka sy hangataka ny fanatrehan'ny fanahy mason'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy, satria tsy tokony ho adinontsika ihany koa fa ny fanahy mason'Andriamanitra anie dia tena tiantsika loatra. Anka tsy mitsahatra izy miezaka amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, hiara-dalana amintsika. Io fanahy masony tokoa mantsy ry havana no mpanolotsaina antsika, mba tsy ho diso lalana isika. Io fanahy masony io no mitari-dalana antsika amin'izay lalana alehantsika rehetra. Izy ihany koa no mampahery, mampitraka antsika raha reraka isika. Izy ihany koa no manasitrana ny rofintsika rehetra, ara-batana na ara-panahy. Izy ihany koa no mampitombo ny finoantsika raha toa ka mangatsika ara-panahy isika. Tsarovy ry havana fa matoa ny tompo tsy reraka mananatra antsika isanandro isanandro, dia satria tsy misy miafina mihitsy ao anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika ray manontolo. Eny fa na dia izay ao am-pontsika tsy miloaka tokoa aza. Koa izany no nahatonga azy ny teny eo amin'ny 1:12 sy ny 1:13, eo amin'ity Amosa 5:5 manao hoe fantatro fa be eloka, fa be ny elokareo, ary fatratra ny fahotanareo. Mampahory ny marina sy mandray kolikoly, ary mamadika ny malahelo eo am-bavahady. Koa izay manatsaina dia angina amin'izao andro izao, fa andro mampahory izao. Tena mampatahotra an'Andriamanitra loatra mantsy ry havana no avintsika. Sao very isika ka tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy mety sasatra izy mananatra antsika foana. Ka eo amin'ny 14:12 sy ny 15 dia mbola miteny amintsika indray ny tompo hoe ny tsara no tadiavo, vaza ny ratsy mba ho velona ianareo. Ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara, ary ahoreno am-pitsarana ny rariny. Tamin'ny andro ny iainan'ny Amosa tokoa mantsy ry havana dia tsy mba nisy ady na korotan'izany tamin'izany, fa ny tena loza dia ny ara-panahy ny zanak'Israely no tena ratsy. Nanara-po tamin'ny fanompontsampy tokoa mantsy ny olona tamin'izany. Tsy mba nisy nanao fahamarinana, fa ny fananarotana be dehibe no nataon'ny mpanana tamin'ny mahantra. Ary be dehibe no nanao ilay hoe tsindrio fa lavo. Tsy kivy anefa Amosa ry havana, fa mbola niezaka nanarina sy namonjy ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fitondrana ny afatry ny tompo. Tena tsy nahitana mangirana tokoa mantsy ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'izany, fa sady maizina no feno fijaliana. Eny, na dia nanao hira fiderana marobe aza ny zanak'Israely, na dia nanao fanatitra be dehibe koa aza izy ireo, dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra izany satria be loatra ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra nataony. Be loatra ny tsy fanarahana ny didin'Andriamanitra. Tamin'ny fo maloto sy feno fiatsaram-belatsia no nentiny zanak'Israely nanompo an'Andriamanitra ry havana. Tsy fantatra izy ireo angamba, fa ny tena zavatra alan'Andriamanitra indrindra dia ny fanompo-pivavahana aroa-paratsiny. Tena alan'Andriamanitra tokoa izany hoe manompo azy amin'ny fiatsaram-belatsia izany. Mampalahelo anefa ry havana ankehitriny dia maro tokoa isika no toa tsy maharitra ny fitondran'Andriamanitra. Maro ihany koa isika no tsy manana faharetana miandry ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Be dehibe koa no tsy miraika amin'izany fandresena na famonjena avy amin'Andriamanitra izany,
ka dia maro isika niantehitra tamin'ny herintsika, tamin'ny fahaizantsika, tamin'ny olo-patatsika. Tena olena tanteraka ny tompo teo anatrehan'izany. Maro ihany koa isika ry havana, sady manompo an'Andriamanitra no mbola milomano ao anatin'ny ota ihany koa. Manompo an'Andriamanitra nefa mbola mandrafy an'Andriamanitra amin'ny zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Izany nefa dia tena sampy tanteraka tokoa, satria sady nametrahantsika ny fontsika rehetra ary koa nanankalozantsika an'Andriamanitra. Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra ao Matio 9:9-10 manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tokoa ry havana dia izao ny fotsika efa tena tafaray tanteraka aminy. Ny fanekentsika an'Andriamanitra ho mpamonjy tokana afaka nadio ny helokontsika rehetra ary koa nintsy ny lalam-bisontsika rehetra. Ny mahafaly azy koa dia isika mivavaka sy manompo azy amin'ny fo madio tanteraka, tsy misy fiatsaram-belatsia fa amin'ny fahitsam-po ihany koa. Koa manompoka an'io ry havana, aleo samy andiny tena tanteraka isika rehetrarehetra ary anontany tena hoe iza tokoa moa no tena tompoko ty? Andriamanitra ve sa mamoana? Aza dino ry havana fa tsy ahita famonjena sy fanafahana ny kafa izany isika na raha oviana na raha oviana. Fa raha hita aza isika dia famonjena sy fanavotana tsy maharitra akory. Ny famonjena azo antoka sy maharitra tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy avy amin'ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga ihany. Avy amin'ilay Andriamanitra mpanangana sy mpamelona ny maty, avy amin'ilay Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo, avy amin'ilay Andriamanitra mihevitra mandrakariva no avitsika. Ko aza atao ao an-tsaina intsony aza izany hoe handeha hanompo tompo roa izany. Alao misafidy Andriamanitra ray ho tompona ary tandremo isika sao diso safidy azy. Ny tsara re dia izao hoe aleo tsy miala amin'ilay Andriamanitra ray mandrakizay, ilay Andriamanitra andrian'ny fiadanana. Izy no antoka tsara indrindra azahoantsika famonjena ny voninahitra eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Iondrika hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, mankasitraka indrindra anao izay olonao rehetra satria teo anatrehan'ny fahadalanay sy ny ditry ny fonay dia tsy mba nijery fotsiny anay ianao tompo malalo. Tsy nety nanginy ianao fa nananatra anay foana, nampianatra anay foana tamin'ny alalan'ny teninao. Misaotra indrindra tompo fa noho ny fitiavanao sy ny indrafonao taminay dia mbola nialanenina taminay ianao ary tsy mba nanery anay fa mbola toa ny angavy anay ihany aza manao hoe aza mitsahatra mitady an'Andriamanitra dia ho velona ianareo. Mianjaanja eo anatrehanao tokoa mantsy izay miafina indrindra ao am-ponay tsirairay avy. Fantatra ao avokoa ny momba anay ary fantatra ao ireo olona rehetra izay tena tianao amin'ny fo madio tanteraka. Fantatra ao ireo izay tianao kanefa mbola resiny mena amin'ny raviravy ka mbola nandrafy ianao ihany. Fantatra ao ihany koa ireo izay tena tsy miankina tanteraka taminao, na tokony heriny, na tokony fahaizany, na tokony olo-pantany mba ho famonjenao azy. Kanefa na izany aza dia mbola tsy nahafoy na nahasaraka anay ianao fa tianao foana izay. Raha mba fantatray tokoa mantsy Jesosy malala fa ny famonjena sy ny fahanavotana azo antoka tsara indrindra dia avy aminao ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra be fitiavana, be indrafoa ary mihevitra mandrakariva ny ahasoa anay. Ko aza mba jerena amin'ny fahasoanay izay Jesosy io, fa mba mamelany elokay dia mamindrafo aminay. Misaotranao ihany koa zahay mampafantatra anay indray androany fa tsy vitanay mihitsy zany hanompo tompo roa izany, satria noho ny fahalemenay dia tsy maintsy ho resin'ilay mamona izahay izay tsy hitondra fa tsy famonjena sy fanavotana vetivetika monja ho anay izany. Ko androany Jesosy, raha anao safidy matotra izahay dia aoka mba ny fanahinao masina no hanazava ny sainay, ny fanahinao masina ny hanoro lalana anay ka tsy izahay intsony no isafidy fa ianao rery ihany. Ko mba miangavy mitalao tompo, raiso ny safidinay satria fantatrao tokoa
fa samy mangetaeta tokoa izahay ara-dalana aminao mba ho velona miaraka aminao mandrakizay ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny tompo ane nisy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetany Kristy. Ary mbola hiteny aminareo foana koa na hoe aza mitsahatra mitady an'Andriamanitra dia ho velona ianareo. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen. Mahireza daholo ry havana fa Jesosy tsy miova anio ampitso aroa mandrakizay. Amen.